Isitraka ilay antsoina hoe fianakaviana miatrika avokoa ireo fokontany 20 eto an-tampon-tanànan'ny Mahajanga manomboka amin'ny tsivolana ity hoy ny prefeny Mahajanga. Vola mitetina 5,000 isam-bolana mandritra ny 5 volana ho zarainy amin'ireo olona voafaritra isitraka izany hoy izy. Dia ny vaovao angatoko hoe lehibe ihany koa fampizaraina ny vahoaka ny Mahajanga indrindra ny tsika atao anatin'ny commune Ambonivohitra Mahajanga dia ao anatin'ireo fokontany 20 dia isitraka n'ilay tetikasy atao hoe ankohonana miatrika isika izay toromarika avy amin'ny filohan'ny repoblika tanterahan'ireo mpiara-nombonantoka tarihan'ny FID na le fonds d'intervention pour le développement. Io zany dia isitraka an'io sika rehefa mandeha zao ary manomboka amin'ny farany herinandro zao tsy hanampoka antsika vahoaka efa isy fidinana ifotony entina hikarakarana ny sitrahana an'izany ankohonana miatrika izany. Izy io dia lela vola 5,000 ariary ao anatin'ny 5 volana ho an'izay misitraka azy. Misy moa le atao hoe agent d'exécution na AZEX anankiroa ifamperinasa amin'izao fotoana izao mizara amin'ireo boriboritany anankiroa anatanteraka an'izany toko hoe fitsiriana mialoha alohany isitrahana an'ilay vola izay. Efa manao ny asany zareo isaorana zareo ny hoavy any amintsika any amin'ny fokontany any misy ny atao hoe AZEX miary dia misy AZEX zary dia misy atao hoe AZEX mitafo. Zay zany zareo hidina any amintsika any efa nampahafantarana ny komite fokontany rehetra anaovana an'izay. Misy kosa nefa ny fangatahana izay ataon'ny fianakaviana tsirairay mba hahazoana io fianakaviana miatrika io ho hiatrany ny tenany. Le ankohonana miatrika mbola ry zareo moa any fotony tena nazavabe kokoa fa azoko ambara zany le izy zany aloha ianao manana finiavana ataoko hoe mangataka anao zany hoe matsary tena ho marefo le ankohonana fa tsy olona le ankohonana zany hoe misy karine pokotany mazava tsara ao anatin'ny fokotany mazava tsara dia io zany no manao fangatahana dia manao an'ilay atao hoe enregistrement pré-enregistrement dia io mbola misy pispisina teknika alefa any Antananarivo miaraka amin'ny solotena eto mbola andiniky olona karazan'olona ohatry ny ahoana dia marefo mantsy misy famaritana be dia be dia fa mbola ho avy ny fotoana amin'ny mangarahara anambarana hoe zao ny olona misitraka fa ny izy aloha tena anentanana amin'ny vahoaka dia tokony angataka ary tsy eritreritra mihitsy hoe efa nahazo talona mbola tsy nahazo mihitsy sy any nitondrasana azy fa amin'ity zany raika amin'ny 24 ty misy ny fepetra ndraisina amin'ny amianara-pahasalamana, misy ny toromarika tsy maintsy naraina, misy ny faharefona dia mitondra fanalefahana an'izany ny fitondram-panjakana araka ny toromarika ny filohan'ny repoblika. Ny anamaivana ny fahasahirana nateraky ny krizy ara-pahasalamana izao no antony ity fanapahan-kevitra ity izay avy amin'ny fitondram-panjakana.